Faly miaraba tompoko lasy tompoko vavy amizao antoandro ny alahady fa 5 ny volana oktobra taona 2020 izao. Amperinasa tanteraka ny task force nampisahanana ny raharaha Bois de Rose. Toerana efatra be izao no nahatrarana Bois de Rose, Avaradrano, Amodratrimo, Manjakandrina ary Antananarivo renivohitra. Nogiazana ireo hazo sarobidy ireo arak'izao tatitry ny namana Hirina Kotomalala sy Zafy Mahaly Rodriguez izao. Nisava ifotony toerana mampiayasy na zaombaovao amin'ny fanafinana Bois de Rose eto Antananarivo sy ny manodidina ny task force. Bois de Rose efatra amin'ny fito polisa ny tetona nisana. Voalaza fa tsy eto an-toerana ny tompony, natao saisie avy hatrany. 10 tonnes hafa sarona tety amin'ny 67 hectares ambadiky ny maison des produits. 10 tonnes ihany koa tety vato ary roa mitely polisa taty amin'ny orinasa Ty Kosambaina Manjakandrina. Atao amin'ny torony sapo androany dia nisy reto gendarme avy amin'ny mitondra ny mandat de perquisition avy eo amin'ny task force. Tonga hijery fa nisy olona nanoro azy ireo zany tany amin'ny tany avelany tany mbola misy hazo sarobidy ato amin'ny Ty Kosambaina. Dia tonga izy ireo nampiseho an'ny taratasiny dia nitady ilay hazo manodidina ny usine Ty Kosambaina izy zany. Dia nahita izy hazo Bois de Rose misy 2 polisa. Nisin'ireo zareo ary zany dia tampoka be satria namana anankiray io zany no efa voafatotra avany nentin'ny zareo niditra teto hoe nanontaniany hoe aiza no misy an'izany dia io namana io nahita an'ilay izy no tamin'ny zareo. Nandray ny fepetra rehetra amin'ny fanandrify amin'ny lalàna amin'ny trangan-javatra tahaka izao ny eo amin'ny task force. Mandeha ny fanadihadiana ary notaterina vetrany amin'ny toby miaramila RTS Sonerana ireo azo rehetra tratra tsy ara-dalàna ireo. Manana ny heviny manokana momba ity raharaha Bois de Rose ity ny fikambanana fantatra amin'ny anarana hoe Alliance Voary Gasy izay tarihy Ndrazaka Manarina Andranto tafaresaka tamin'ny izahay eto amin'ny TVM taorian'ny fiaonany tamin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala eto amintsika. Arahantsika avy hatrany ny ampahany amin'izany dinidinika fohy izany. Ny tena anton'asanay moa zany ny tena marina dia ny resaka fitantanana fahaiza mitantana ny tontolo iainana. Zay ihany ny resanay fa ny resaka ara-teknika samy manao ny azy. Ino no nahatonga ny Alliance Voary Gasy nagataka fiaonana tamin'ilay ministra? Ny antony fangatana an'ilay fiaonana zany dia amin'ny maha-fiarahamoniny pirenenanay dia adidinay zany ny mitsikera ny fanjakana ny mandoka makasitraka ny fanjakana ihany koa rehefa misy mety tsara ataony ary mitondra sosikevitra fa tsy hoe miteniteny fotsiny. Ka fifanandry finjavatra ve ny raharaha Bois de Rose sy ny fiainana nangatanareo? Tamin'ity ray mitoraka ty zany dia nanisy ary ty zavatra famoahany zavatra tsara dalàna ty hatramin'izay zay fanjakana nisy teo nisy an'io daholo fa tamin'ity kosa tafahoatra be loatra le izy. Dia izay no natonga anay nasainy ministra dia niraisiny tao adiny ray sasany ary nifandinika momba ny mety vahaolana amin'ity fanondranana azo sarobidy tsy ara-dalàna ity zany eto Madagasikara. Nisy hoe nitapaka eo raha teo ilay arrêté roa tota izay mba ilana fanazavana. Ny tapaka zany tsy nisy loatra satria anakefatra zany zavatra niresahanay teo momba ny misy Zahay Voary Gasy. Ny faharoa dia ny fanafoanana nyty fangatahana fanafoanana nyty arrêté interministériel 38/244 ty tamin'ny 21 septembre teo. Ny fahatelo dia ny fangatahana koa moratoire zany hoe tsy fahafahana manondrana azo sarobidy itsony any vilany mandritra ny fotoana voafetra andaminana ny tony lalàna tony sy ny fitantanana maharitra ny ala eto Madagasikara. Tsisy mivoaka ozy ianao ny tsisy mivoaka zany amin'ny andriamato ministra zany dia anisan'ny paikady
hoentina manafoana ny fangalarana ny fisinyity arrêté ty zany de ny farany zany fiara-miasa amin'ny ministera zany ahoana ny fomba iara-miasa amin'ny fanjakana sy ny fiarahamonim-pirenena satria zay ato amin'ny fiarahamonim-pirenena zany tsy afaka manao ny asa-panjakana io le fonction régalienne de l'État fa ny azonay atao de manampy azy amin'ny communication ny fampitana ny lalàna irano satria be da be zao ny olona rehefa nisy an'ity zavatra ty efa nanomboka tamin'ny janvier dia mieritreritra hoe so de tsisy lalàna tsony ary ty mifehny ala am'izao fotoana zao satria ny olona ny fanjakana koa zany amin'ny secteur environnement dia tsy ampy ny efa antitra 10 taona mahery zao ny salanisa ny moyenne d'âge ny mpiasa-panjakana amin'ny tontolo iaina iakatra fitsarana tsy de kevitra ny am'izay ity raha bois de rose ity